Fa tao anatin'ny fotoam-bita 2020 ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia nanambara ny itondrana ny vinavina anitsiana ny lalam-pandrenana eo anivon'ny dinika misokatra ho an'ny daholobe ny tenany. Ny andininy 470 ao anatin'ny lalam-pandrenana no tena nasiany ny filoham-pirenena resaka omaly. Miankina amin'ny dinika misokatra ho an'ny daholobe io no itondrana ny fantsiana ny lalam-pandrenana raha nambara ny filoha Hery Rajaonarimampianina hatrany. Fanadiadiana. Sy ny lesoka eo amin'ny lalam-panorenana ankehitriny, tsy ny tenako samirery no matsapy izany, fa na ny mpanao politika, na ny fiarahamonim-pirenena, na ny fianakaviam-be raisam-pirenena, na ny mpandinika koa aza dia samy efa nitondra fanakianana hatramin'ny taona 2020 fotoana izay nandaniana an'io lalam-panorenana io. Tsy afeniko fa sarotra ny nampiatra ny andininy sasatsasany, kanefa tsy nisy ny fanovana na ny fanitsiana hatreto, ndrao isy ilaza indray fa manao ny sitrapony ny filoham-pirenena, fa nokatsahana hatrany kosa ny fitoniana mba ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana. Ny andininy fa 770 ao anatin'ny lalam-panorenana no tena isotonako manokana ny sain'ny malagasy. Araka io andininy io mantsy dia noferana ho 30 andro ka hatramin'ny 80 andro alohan'ny fepitaona ifaranan'ny fotoam-piasan'ny filohan'ny repoblika Perinasa no anatanterahana ny fifidianana. Zany hoe ao anatin'ny 30 andro na 4 herinandro eo zany no tsy maintsy anaovana fifidianana izay misy fiodinana anankiroa. Efa nambarako tamin'ny valandresaka nataoko tamin'ny volana septambra teo izany zavatra zany. Raha jerena ireo fifidianana filoham-pirenena na tamin'ny taona 2020 9 na tamin'ny 13 dia nila 8 ka hatramin'ny 12 herinandro tao anelanelany ireo andro mpifidianana fiodonana voalohany sy faharoa. Mbola tsy tafiditra ao anatin'izany ny famoahana ny valim-pifidianana. Ny lalam-pifidianantsika raha teo dia tsy mbola niresaka momba azy io, na dia efa teo aza io lalam-panorenana io tamin'ny taona 2020 nandrafetana ny lalam-pifidianantsika. Koa everiko fa adidin'ny filoham-pirenena Perinasa no miantso adihevitra malalaka ao anatin'ny fifanajana sy fitsinjovana ny tompontsoa ambonin'ny firenena mba andiniana an'io andininy manahirana ao anatin'ny lalam-panorenana io. Iangany fotony ny adihevitra izay tokony atao anaovana tenierana mba hisin'ny antoka sy anafoana ny aya ka tsy ho teny midina avy ety ambony mialohan'ny andraisina fanapaha-kevitra amin'ny izay mety ho fanitsiana na tsia ny lalam-panorenana. Isika ihany no erana, tsy misy antery io, fa ao anatin'ny faneho-kevitra malalaka no anatanterahana an'izany.